Eny ary tonga sao daholo zanagasikara rehefa vita soratra nefa zay mbola tsy miaraka mipetraka mifanalavitra ihany koa ny toerana de ahoana inona tokony atao efa mpivady ange anareo anankiroa zay satria efa nahavita dingana efa vita soratra efa vita vodiondry efa mpivady fa kosa eto amin'le hoe mifanalavitra zay tsy misy olana zay satria efa mpivady anareo tsisy tokony mampitebiteby hoe ho sarahany ve zako ny olona efa vita soratra zany efa mpivady ho an'ny raha ohatra moa zany nareo ka faralavitra ohatra zay tsy misy olana zay ho an'ny vehivavy miezaka ihany koa ndry mifandray amin'ny lehilahy ihany koa mba miezaka ihany koa ela mifanohana mifameno eo nareo anankiroa tsisy tokony atahorana zany tena ohatra mbola sarandray efa mpivady nareo tsisy tokony hoe atahorana amin'izany ary ambon'izay ihany koa eto tsara angeritra nareo le manomana zavatra matoa zany mbola tsy mitambatra nareo anankiroa mba samy manana lay hoe manana fikasana mba ho tsaratsara kokoa apakatra zanakareo anankiroa tsy moramora ange zany mamelona zanaka zany tsy moramora zany ka noho izany raha ohatra ka mbola ao anatin'ilay hoe miezaka ianareo mifanampy miezaka manomana zavatra mialohan'ny fanambadiana tsara be zany ary ilaina foana ilay matoky tsika moa zany le mifanalavitra io mandreraka be le ohatra tsy matoky anazy ohatra manao sipy izy ohatra an'izao izy de mahaiza isika matoky ilay olona miaraka aminao fa aza etin'le eo koa moa zany tsy maintsy misy foana le mpanaratsy eto sy eroa fa adabotany daholo reny tsisy ilana andre fa fifankatiavanareo anankiroa atao mahaiza mifampatoky ary mahaiza mitana ny teny nomena rehefa tonga fotoana tsara foana io ary tsara be zareo zany zavatra hoe homanina zany de mahaiza zany miandry zay mahatra vadanandrina ozy le fitenenana mazotoa